rehefa Andriamanitra ny manasa hoe. Hoy ny Salamo 115:5 minaran' Jesosy Andriamanitra ny eo afovoany ka tsy mba hetsika izy. Andriamanitra no amonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Isa maraina dia misy famonjena vaovao vonona indray ho aya sy ho anao. Sy tiaka mafitsara ho an'ny tompo hoe vao miposaka amin'ny maraina zany dia misy famonjena vao manao anao indray. Salamo 135 aminaran'i Jesosy. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hivahiny amin'ny lokal, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobina. Tsy haiko inona ny zavatra mety nitranga tamin'ny alina hatramin'izao maraina izao, fa ny zavatra tenen'ny Baiboly dia izao vao maraina indray dia misy anjara fiobina, fifaliana avy amin'Andriamanitra azonao raisina isa-maraina. Sy teka mafitsara ho an'ny tompo moa fitomanina toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20 naran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina zany, lehibe fahamarinanao. Vao misokatra amin'ny masonao hoe ndry journée vaovao dia misy famindrapo vaovao ho man'Andriamanitra ho anao. Ava fontananao dia isaoran'Andriamanitra fa todisondra ianao nampahitan'Andriamanitra nyity maraim-baovao ty. Tsy navelany ho tavela tao anatin'ny alilaliko ny fahafatesany. Isan'izay ny foaziny nomeny tombonandro ary mbola nisy fofinaina teo ambavoronao, menery sy tanjaka ary ny tarihany sy zaka ny fanahany ho tonga tao amin'ny fanatrehany. Andro amin'ny maraina misy famindrapo vaovao, misy famonjena vaovao, misy fiobina vaovao. Tsy mampaninona izay nitranga tamin'ny alina, tamin'iny weekend sy tamin'iny herinandro lasiny. Eny mety hatramin'ny fiandohan'ny taona ohatry ny mety tsy nisy zavatra namiratra. Tsarovy ny fahamarinany teny tonga andro amin'ny maraina fa misy zava-baovao ho man'Andriamanitra ao anao. Raisy izany teny zany dia asio fifaliana, asio fankasitrahana sady natao izao fiandohan'ny herinandro izao fa efa miasa Andriamanitra. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety dia asio teka mafitsara ho an'i Jesosy. Androany tsika anatin'ny sekoly Famahana olona dia hijery loha hevitra anankiray nampitondraina lohateny hoe Vahako ny mandrakizay. Na inkeo amin'ny teny français dia hoe je libère mon éternité. Misy problème eo amin'ny fiainanao, misy zany. Ny fandraisana an' Jesosy tsy midika fa tsy hisy intsony ny olana. Ny fandraisana an' Jesosy dia toky ao anatinao fa izay olana mitranga eo dia afaka niatrehanao, afaka vahana, afaka ioarana, afaka surmontena, afaka vadika Andriamanitra ho vavolombelona. Misy fotoana Andriamanitra mampiasa ny olana eo anoloana mamany olana ao aoriana. Mahafinaritra be le zany. Le miandry androany zany mamany le tsy voavaomaly. Ianao tafavoaka le olana samy olana mifampikarakarany. Zay mahatonga ny ranomasina mena teo aloha no ny telona ny Egyptiana tao aoriana. Aza dimy fa zany fahaiza-manao n'Andriamanitra. Aloha ny idirantsika amin'ilay hoe Vahako ny mandrakizay dia misy zavatra anankiray zay ty zay inoko fa ny tompony nampahitan'ilay izy mba hanokatra ny ao anatintsika ao anatin'ny fiarahana aminy. Mariana fa tia ny zavatra omen'Andriamanitra moa zany dia tsy zavatra omeny moramora, fa ohatry ny andrasany ianao misakra kely vao omeny. Ary zay matetika no adintsika rehefa mandray teny ataovy misokatra tsara amin'ny fonao. Mety hitentsika hoe ianao dia hisakra aniko. Eka zay le asa. Fa tena hitanao mihitsy Andriamanitra hoe tsy amin'ny fotoananao hoe tompo mba mitenena melohany amin'ny 9 fa atory aloha androany. Toy izay Andriamanitra hoe amborobe folo latsaka feva mivomeko le izy. Dia aloha re atory alohan'izay ndray dia tsy tafafondra ianao raha vao hitanareo ve le izy fa mino fa afinaritra ty andro amin'ny maraina ty. Ohatra ny atra amin'izay ny sehoan'Andriamanitra. Tsy hoe ny tena ny mahita be fa misy ray aman-dreny mitaiza mibitsika an'kio dia ohatran'izay mba hita ny sikirina kely dia mba mahita zavatra hafa indray anatin'le fahitany dia azonao le tiako teneny. Ndao ary afany ty semaine ity ka. Tsy haiko raha mitovy amiko ianao fa afany ty semaine ity. Hiditra amin'ny fahasoavana. Mpianatra ary miditra koa ny fahasoavana tsy hiditra. Amen. Ianao vao miteny hoe miditra ny mpianatra toy ny mivoaka amin'ny vola zay le fa manenao ty dia misaina an'izany. Avozy zany. Na firy mianaka no nateraka ao hainy tompo manome an'izany fa kalma fotsiny. Amen. Zavatra anankitelo izy dia hiditra any amin'ilay mandrakizay tsika. Mandray mahita dia miditra. Averiko mandray
mahita de miditra ary raha vao nyray am'ireo ny banga de efa problema le izy zay am'izay le hoe mivaho ny olana andro am'maraina voalohany misy olona te handray fa lasa tsy afaka mandray zay zao le problema voalohany problema faharoa ndray mandray izy a fa tsy hitan'le zavatra voarainy ary le fahatelo a tsy tafiditra izy dao zay rehefantsika ny hoe inona mahatonga am'laza an'izay itiny mahatonga am'laza an'izay jaona toko voalohany dia faharoa ambin'ny folo amin'aran'i Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany mandray an'i Jesosy ianao dia mahazo hery a mahazo hery a dia lasa zanak'Andriamanitra mandray an'i Jesosy marika toko fahafolo andiny fadimy ambin'ny folo naran'i Jesosy nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory ao a voalohany mila mandray aloha ianao mandray ny fanjakan'Andriamanitra rehefa avy mandray an'i Jesosy ary mandray an'le fanjakan'Andriamanitra ohatry ny zaza ampatsorana zany hoe tsy asarotonao zany hoe fa niraisiko ahoana moa zany le izy fa ohatry ny zaza tenenina hoe nakaiza ny tateloko teto dia mijery ny tanana izy dia mahita tantely izy zay fahazazana zay mila verina amin'izay ianao miaraka amin'Andriamanitra fa Jesosy miteny raha vao tsy ohatr'izay mifandraisanao fanjakan'Andriamanitra tsy tafiditra zany ianao raha vao amin'saina maolona sy amaolon-dehibe zany dia ametraka ianao hoe ka raha vao tsy tia dia tsy tafavoaka ianao satria Andriamanitra rehefa miteny tsy voatery hita amin'ny masonao fa zavatra efa misy le izy inona le voalohany nizaniza ozy izy tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy tafiditra misy zany tsy mandray dia misy mandray misy olanao inona le olana tsy mandray dia inona le vaolana mandray ohatrany hoe amoramiraina koa le andro amaraina amoraina mihitsy izy eo mitompoka zay le mandray voalohany le faharoa jaona toko fahatelo andiny fahatelo ho Jesosy lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky ndray ny olona tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra le niraisiny a raisinao le izy fa mila hitanao io Jesosy miteny ao amin'ny fahaterahany indray ianao vao mahita misy olona zany nandray fa tsy mahita ao anatin'ity le hoe ateraky indray ity isika dia misafidy hiaina n'le fiainam-baovao safiditsika no mianatra mijery sy mahita ny fisian'Andriamanitra ao anatinao fahatelo miditra ny andininy fadimy tamin'le jaona toko fahatelo teo Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanaka tsy nanaiky atao batisa tamin'ny sabotsy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy le voalohany mandray le faharoa mahita le fahatelo miditra ao amin'ny batisa ianao dia miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe miditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao ary io tsy afaka hoe tafiditra na tsy atao batisa satria Jesosy mihitsy niteny fa amin'ny alalan'ny batisa sitrika sy batisa fanahy vao afaka mampiditra anao Andriamanitra ao amin'ny tontolony zany hoe lasa ohatrany hoe zavatra raha-panahy tsy hita maso be zany le izy raha vao tsy manaiky tsika iroso eo amin'izay henirasan'Andriamanitra antsika rehefa atao batisa mantsy ny olona dia hita maso ny fanitriana satria nidikan'le batisa baptizo izy amin'ny dika teny fototra dia hoe immerger asitrika enao taloha asitrika ary enao vaovao avoaka sy atsangana ilaina izy satria iny ny fiandohan'ny fahafahanao miditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra sy ny momba azy amen jaona 14:17 naran'i Jesosy ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao raisina io le niteneniko anao hoe tsy mandray ohatran'le resantsika teo hoe raha tsy ohatran'ny zaza dia tsy afaka mandray an'le izy dia eto mbola mipresizen'i Jesosy hoe zao tontolo izao tsy afaka mandray zay mahatonga antsika tokony ho tafasaraka tanteraka amin'izao tontolo izao fa manjary olana be raha te hifandrayntsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy hitany rafantany eo ihany 17 le teo ihany io le tsy hitany ary Luc 13:24 le tsy tafiditra misy ese hiditra ny varavarana entinareo fa hoy izao aminareo maro ny hitady hiditra fa tsy ho afaka fa manana zareo tsy nety tafiditra satria tsy tonga izy natao batisa tamin'ny sabotsy ohatrany hoe mampimebe zany fa zay nytenenin' Jesosy ko azonareo ve tsisy mamaly azonareo ve ohatrany ahoana ny application zay principe tsotra zay momba ny fiainana mandrakizay satria ny lohateny androany dia hoe je libère mon éternité
Vahako ny mandrakizay. Tiako ianao isaina aloha fa raha voavahanao mandrakizay zay androany io tsy makaiza satria le mandrakizay arany natrehanao maika zay androany mandalo io misosa io misosa ho a io efa tsy ataoko misosa fa ataoko mishi mihitsy misosa io a tena marina zany. Anisany mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe katsao aloha misy zavatra mila apetraka ao ho prioritaire ao anatin'izany va ao aloha ny mandrakizay. Teo hitanao Andriamanitra hitsangana anampy anao amahan'izay 2 minitra sy 2 segondra kely isan'andro afrina problema anao hatria voateraka tsy makay zany mandrakizay rovahanao andro marainaka zay hatrany amboako io ho karakarain'Andriamanitra io fa zao nefa tsy maintsy any amin'ilay mandrakizay aloha ny kitianao mba afan'Andriamanitra mitsangana mahita hoe wow nanapa-kevitra tsara ny zanako a misaina sy mikarakara mamany mandrakizay izy hitsangana amahan'izay manahirana azy a androany. Sekoly Famahana olana vahany olana. Inona le mandray momba le fiainana mandrakizay? Jaona 17:3 ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Za zao taloha tamin'izany ampianarina hoe fiainana mandrakizay dia ny tao an-tsaiko dia zany fiainana mandrakizay zany a dia ao aorianan'ny fahafatesana dia tohatra fotsifotsy be miakatra dia misy rahona tsy setroka aloha fa rahona le amin'ny sisa fa tsy setroka dia mitsangana hoe dia vavahady volamena be mihitsy a tovy amin'ilay vavahadinay fa volamena indray izy mantsy rehefa any dia rehefa sokafana dia misy anjely zany ny fiainana mandrakizay. Fozia Jesosy ny fiainana mandrakizay enao androany mahafantatra an'Andriamanitra satria tsy tafiditra ny an-tranony ianao raha tsy hitanao ny toyany aloha tsy tisika manjary mody aloha ianao a mandray ny fiainana mandrakizay ny olona zay mahafantatra an'Andriamanitra ary tsofa misy ny sekoly satria eto anivon'ny sekoly ianao ny tonga mampianatra anao hianatra momba an'Andriamanitra. Ny zavatra ianarantsika andro amarainana tsy hoe hianatra momba ny famahana olana fa mianatra momba ny Jesosy tsika. Dia hitanao avy eo hoe aiza hoe zao anatin'izany resaka be deaibe zany le Jesosy tokony ianarana marita kely fotsiny. Ny olona mandray fiainana mandrakizay dia zay olona mahafantatra an'Andriamanitra. Tena kaikinao raha vao mihamahafantatra an'Andriamanitra ianao hoe dia manomboka misy fiainana mandrakizay ao anatinao hoe. Io fiainana mandrakizay io na io fahafantarana an'Andriamanitra io dia tarafina eo amin'izay naseho an' Jesosy fa tsy eo amin'izay niezahany olon'ny testamenta taloha no heverina na amin'ny teny frantsay hoe ny interpréteny. Ary zay ny loza ataoko hoe loza ao ambadiky ny lalàna eto ambony tany satria io zany a dia azo na interprété ohatra fotsiny hoe hoe ny olona mitondra bisikileta dia tsy mahazo mipita dia interprétena hoe fa raha mitondra sarety azy dia afaka to dia mandeha eo azonareo ve le nefa ny tiana tenenina dia hoe tandremo fa misy tsy azo epotany eo fa ny olona tsirairay avy afaka mandray vilana io azonao raisinao vilana amin'izay hitiavanao azy fa rehefa tonga ny an-danitra ianao Jesosy anitsany io. Zay mahatsara mianatra hoe inona le tenen'le teny inona le tenen'le lalàna dia mijoro amin'iny ianao fa tsy miaino an'le fahafamponao sy ny tombotsoanao. Ajantsika hoe zay dia mianatra tsika momba hoe vao mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay na ny fahafantarana an'Andriamanitra dia zao mandray ianao ny hoe izy Andriamanitra. Tonga ao anatinao ny valin'le fanontaniana hoe izy Andriamanitra. Ary io mahafantatra an'Andriamanitra io dia tsara lavitra noho ny hoe mahafantatra olona zay heverina fa afaka hanampy ianao. Tsy teka mahatsara ho an'ny tompo aloha. Apetrao ho Andriamanitra no ambony indrindra mampangetahetanao ho fantarana. Tsy mampanina mety manana relation ianao fa apetrao ho Andriamanitra no ambony no ny olona fantatrao na lehibe tahaka ninona aza zay olona zay. Mandray zay voalohany zay mahita le faharoa Matthieu 16:18 rehefa nanomboka namboraka Petera ny tarihan'ny fanahy nanontaniany Jesosy hoe fa aminareo iza dia Petera nahavaly hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra tonga dia nampidiriny Jesosy tamin'ny phase 2 izy lasa namantatra ny tenany Petera rehefa avy namantatra an'Andriamanitra. Le fiainana mandrakizay zany
ny olona mandray fiainana mandrakizay dia mahafantatra an'Andriamanitra. Ny olona mahita le fiainana mandrakizay ao anatiny dia manomboka mahafantatra ny tenany avy amin'ny fahafantarany an'Andriamanitra. Amin'ny fomba ohatran'lefa le misy le fivorim-pianakaviana ireny dia zao tenen'le olona hoe enao tena mitovy amin'le dadabe anareo le tena tia tsaramaso jereo ni anao tia tsaramaso koa hoe zany hoe avy amin'ny fahafantaranao an'le dadabe tia tsaramaso manomboka misokatra ny ao anatinao hoe enao ke manahaka azy fa enao koa kay tena tsy mahatandamba mihitsy hoe tsaramaso ny loka ohatr'izay izy fa par rapport an'Andriamanitra. Tonga dia niteny Jesosy za milaza aminao enao ny petera, enao ny vato, ary ambonin'ity vatolampy ity naoriko ny fiangonako, ary ny vavadiny fiainatsita tsy haharesy azy. Zay mahalala an'Andriamanitra ny lasa mahalala bebe kokoa ny tenany. Petera nahafantatra fa Kristy Jesosy, fa Jesosy tonga dia nampahafantatra azy hoe petera kaio enao satria za rocher. Eny tsara fa misy fandraisana zany ozy Jesosy kaio enao satria za rocher, enao vato, za vatolampy. Ny maha vatolampy en Jesosy ny mahatonga ny petera ho azo antsoina ho vato kely. Ary misy fiantraikany avy hatrany amin'ny lafiny programan'ny fiangonana. Ny amantaran'Andriamanitra, ny amantaranao anao zany dia tokony hisy fiantraikany amin'ny fiangonana. Satria ozy Jesosy eo ambon'ity vatolampy io dia ahorona ny fiangonana. Ny olona mahita ny fanjakan'Andriamanitra, ny olona mahita ny fiainana mandrakizay azafady, zay voarainy dia avy amin'le hoe iza Andriamanitra dia manomboka mivaly le fanontaniana hoe fa za moa no iza. Enao zao no mametraka izay fanontaniana izay dia amalo ny vadinao. Enao ohatr'izao enao fa tsy feno iny. Satria ny vadinao mino fa tamin'ny enao 20 taona no nafa raha tsy hoe fantaizana hatrambola kely nareo mivady zay misy zany misy zany. Tsy mandatsika fa tsy mahafantatra anao zany ny vadinao fa Andriamanitra mahafantatra anao. Ary tsy afaka na enao ary tsy mahafantatra anao. Misy olona zao manatrika eto tsy fantany mihitsy hoe ao anatiny ao misy zavatra izay mbola miandro avoaka. Azadiny fanontany anie tsy nafantatra fa izy maina be tsisy endrika foana tsisy nininina vao nilatsaka ny tenin'Andriamanitra hoe misy zavaboary mivoaka daholo ny karazana voary, karazana bozaka, karazana hazo, karazana voninkazo. Raha nomena endrika ny tany dia gaga ny tany hoe fa inona daholo reny tsy mivoaka hatramin'izay zao mivalina tsy mivoaka reny raha tsy ny teny Andriamanitra. Zay mahatonga anao mila miandrandra teny fa amin'ity tapataona faharoa ity be dia be ny trésor-na fenin'Andriamanitra ao anatinao ho avoaka an'Andriamanitra tsy kelikely satria efa miteny Andriamanitra. Tsy napoziny le tany izy mieritreritra hoe ay tsara ny solution, aiky ny solution tao anatiny any. Voaka daholo ny karazana voary rehetra mbola ny teny Andriamanitra mamoa biby, voaka ndreny karazana biby be dia be. Misy publication zay nafinaritra anao ozy izy le alika raha mba afaka manidina dia ozy izy le trondro raha mba afaka mandeha tongotra dia tsadika izy le biby anankiray raha mba afaka milomano dia nitodika tany aminy le ganagana dia meme satria izy sady afaka milomano no afaka manidina no afaka ka misy ohatr' zany amin'ny zavaboary. Enao zany tsy hoe andeha hitsiritra raha manavy mahita amin'ny alina azonareo ve le izy le mampiavaka anao hisaory an'Andriamanitra zay le tiana tongavana le mampiavaka anao hisaory an'Andriamanitra fa mbola misy zavatra zay tsy apozinao mihitsy fa miara tsara amin'Andriamanitra. Fantary tsara Andriamanitra dia na enao ary hanomboka hamantatra anao hoe ay ve zaka e ohatran'izay nanamboaran'Andriamanitra. Misy olona zao tsy apozintsika mihitsy mety mieritreritra anao hoe efa bebe izy zavokely nefa 12 aiky batteur ohatr'ohatr'izay tiako anay ina le batteur mpitendry ity fa amintsika zany toa aleo any tanora fa maninona ho alevina zany zay talenta zay sahanao zany niteny amin'i Jesosy mandeha ho alevinao zay talenta zay toy izy tsika ny lesona. Tsara lavitra ny fahafantaranao anao avy amin'izay nataon'Andriamanitra fa tsy hoe avy amin'izay expérience ny ainanao. Ny expérience ny ainanao azo iaingana fa zay nataon'i Jesosy ny tena nokatra hoe iza marina tokoa kay enao tonga eto androany maraina io. Enao io ve le natao horaraka foana verenao amin'ny Baiboly fataro Andriamanitra dia hamoaka conclusion ianao hoe tsy natao horaraka kay
fa inona zany le raraka hatramin'izay reny na za ko ary mba gaga fa kaiky tsy tokony ho reny kay za tsy maheno teaka ho an'Andriamanitra e. Fahatelo miditra iza ny tafiditra 2 Timothée 2:19 naran Jesosy kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana an'izao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy. Le dingana voalohany mandray fiainana mandrakizay ianao mahafantatra an'Andriamanitra. Le dingana faharoa mahita an'le fiainana mandrakizay ianao satria manomboka na ianao ary mefantatra ao. Fa ny dingana fahatelo tafiditra amin'izay ianao any amin'le fiainana mandrakizay satria fantatra Andriamanitra ianao. Raha manaraka tsara ireo samihafa zavatra anankitelo zany le voalohany mahafantatra an'Andriamanitra avereno hoe mahafantatra an'Andriamanitra hoe avereno fantatro Andriamanitra hoe le faharoa fantatro hoe avereno fantatro hoe de le fahatelo fantatra Andriamanitra hoe inona le hoe fantatra Andriamanitra na ihany koa hoe iza le fantatra Andriamanitra hozy izy Paoly aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Maninona miteny hoe zay fantatra Andriamanitra ny tafiditra na sareo avy eo dia ho hitanao zay aloha rehefa ao an-trano tsy ny olona rehetra mandondona sy misone aloha ny tafiditra ao aminay tsy haiko na ny aminareo fa nay rehefa olona tsy fantatra dia tsy tafiditra fa raha mba mpamonjy sekoly aloha tafiditra fa aza matahotra ianao. Amen. Vao miantso appel fotsiny hoe paster eto mbavady misokatra mialoha miaraka amin'ny trompetra sy ny fansorana menaka mihitsy fitsenananao. Alleluia. Raha hitanao ny tranonay so dia tranon'olona ny diranao koa fa zay koa mbola avo. Tsara lavitra noho ny hoe tsara laza amin'ny olona sy ny tsara laza amin'ny fiarahamonina ianao fantatra Andriamanitra. Averiko tsara lavitra noho ny hoe tsara laza amin'ny olona sy tsara laza amin'ny fiarahamonina ianao fantatra Andriamanitra. Ohatra ny ahoana le hoe miaraka amin'Andriamanitra anatin'izay teneninao zay pastera hoe mandray mahita dia miditra vahako ny mandrakizay. Averiko raha voavahanao mandrakizay isy tanjaka avy ao anatinao hoe mandrakizay ary vitako izay androany io ve tsy ho vita lasa hitanao lasa mampiakatra moral zany aloha zay angamba ndreza mampiakatra moral ny fahafantaranao hoe mandrakizay ary voakarakaraka izay androany ve any anaty fa maninona no ilaiko fantarina hoe iza Andriamanitra. Maninona raha tonga dia mivavaka dia miseho mivalim-bavaka na tonga dia mametra tanana ianao io fa ela be le resaka ataonao dia alohan'ny valo sasany miala eto miaraka amin'ny fahagagako. Fa maninona ny terenao hoe fantaro Andriamanitra. Tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra aloha ianao satria raha tsy teo Andriamanitra tsy afaka hivavaka ao anao akory ary tsy afaka metra tanana aminao. Dikan'izay ny bosy sy ny patron anty iraky ty mihitsy mila fantatrao aloha zay tsy paster Rodolphe tonga tamin'ny alina fa Jesosy avy any Nazareta. Tena kaikinao mampimebe zany hoe eo anetran'olona ianao dia te hiditra be ao ianao nefa le olona tsy fantatrao hoe Jesosy ny teny ao an-trano raiky ozy izy ao an-trano raiky misy zavatra tsara be dia be. Dikan'izay raha tsy mahafantatra an'Andriamanitra ianao na zatsy Andriamanitra tsy hampiditra olona tsy fantatra zany sady olona tsy mahafantatra. Anisany ilanao mahafantatra hoe izy Andriamanitra mba hahafahanao mino azy. Timoty 2:1-2 menaran Jesosy ary noho izany koa no iaretako zao zavatra izao ka tsy menatra satria fantatro zay inoko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny zay andro zay. Tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra aloha ianao vao afaka mino azy. Mino azy ianao vao afaka mino zay lazainy, mino ny zavatra nomaniny, mino ny zavatra ampitandremany. Ary azadino fa ny finoana no anisany mahatonga antsika ho ankasitrahan'Andriamanitra. Finaritra Andriamanitra rehefa mino ianao. Tonga eto ianao andro maraina asio finoana no fahatongavanao eto. Aza zatra hoe amin'ny valo sasany vao velona ny finoanao. Fa zaro mbola tsy tonga eto dia efa amboarina ny anatinao any mino fa vao tonga eo vao milatsaka ny teny misy zavatra mitranga, vao milatsaka ny faminaniana misy zavatra mitranga, vao milatsaka ny fantsiana misy zavatra miova atao anaty dia mandray ampinoana. Inona moa androany sekoly mpamana olana matoa zany tonga eo andro maraina misy olana mivandray zany eo vao mirava amin'ny fotoana
ary tsy miandro ny fotoana mirava fa Andriamanitra koa afaka miasa any an-dalana dikan'izay am'valy zao efa misy olana mivaha sady zany zao tsika am'teny zao mbola tsy mirava zany le hoe atrehana ampinoana. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Tsy afaka mandray an' Jesosy ianao raha tsy mino azy aloha. Nefa ho sarotra be ny ino azy raha tsy mahafantatra azy. Zay mahatonga le hoe tonga ny teny mampafantatra anao hoe izy Jesosy, zay ianao vao tafateny hoe te handray azy fa izy no ilaiko. Tsy afaka ho tonga zanak'Andriamanitra ianao raha tsy mino, tsy afaka ino nefa ianao raha tsy mahafantatra. Nefa hozy Jesosy amin'ny Jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mba tsy ho very dia mila mahafantatra an'Andriamanitra ianao ahafahanao mino azy dia afaka mandray an' Jesosy. Tsisy hevitra, tsy maintsy manokana fotoana ianao mianatra momba an'Andriamanitra. Tsy mety, tsy maintsy. Ka lesy pasteur ataovy alolofo mbola hianatra asa, aleo ianao tsy mahay asa fa mahay Andriamanitra. Dia ho hitanao zany Andriamanitra mampidina ny fanahany ao anatin'ny Bezalila. Olona midonaka be ohatrao dia latsahan'ny fanahy tonga dia mahay ny fizika, mécanique, chimie, travail du bois, soudure. Eo ny eo androany mihitsy izy nitorina sy efa nalefa nandray daholo ny rentrée rehetra fa sao dia henony zany matsiny. Ho adino eo ny eo fa manina alefa no mianatra fa manina raha mangataka amin'ny Jéhovah dia ohatran'ny Bezalila. Azonareo ve tampotampoka teo tonga dia mahay ny zavatra rehetra le rangahy. Misy hazo mijoalajoala to dia efa hitany hoe hatreto tiroara dia eto bahut dia efa hitany sady zany Andriamanitra rehefa miasa. Jereo ny Baiboly fa olona vigneron, olona mpamboly voaloboka ne lasa ingénieur aéronaval. Tsy mitovy manao kalesa sy manao sambo manao kalesa raha misy goka azy dia mety mienjera kely hay marary kely fa ny sambo raha misy goka tsy anam-potoana rary ianao to dia miletika iny. Olona mpiandriondry ery lasa nomen'Andriamanitra ny modèle ny fanaka rehetra sy ny modèle ny taberna kely Moïse. Mpanjaka zay mahatonga milaza aminao Davida mpanjaka, inona ny tokony ho hainy zany mpanjaka zany? Mitantana firenena, miady. Fa inona nomen'Andriamanitra azy? Ny architecture sy ny plan ny temple. Za zao mahita fandroany marainy misy olona eto zao mieritreritra hoe ndry kitikely pasteur fa omen'Andriamanitra nao plan na zavatra tsy eritreretinao zay mihitsiny. Satria na ianao raha mariska hitombo fahalalana momba an'Andriamanitra. Faharoa, ahafahanao miaraka aminy dia mila fantatrao izy. Amosa 7:17 ho tafaradalina vanroa raha tsy efa mifanaika. Saintsany hoe olona anankiroa miala eto Antananarivo makany Tuléar tsy afaka fantatra. Raha tokony 2 andro ny lalana lasa 5 andro. Labe satria tsisy miresaka. Fa raha olona fakafantatra vita toy ny tsy natao ohatry ny atsasakadiny dia efa tonga. Ohatr'izay le fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy afaka hiara-dalana aminy ianao raha tsy efa mifanaika. Ahoana moa ny hifanekena raha tsy mifakafantatra? Tsy mbola nahita voady mariazy ka hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana no anekeko anao izay tsy fantatro. Tonga teto dia pasteur nitondra anao teto ka dia hita hoe izay fandehany. Ianao no mitondra an'ilay hovadianao eo va pasteur mivavaka. Fa mino fa olona efa fantatrao fa tsy hoe manaiky ianao izy moa ny anaranao teo. Mino fa ny anarana efa fantatrao mialoha. Sa ahoana aloha mampatahotra be zany hoe voady mariazy dia zao ihanina raha hanina dia manaiky ianao marina fa Angela moa tonga dia tafotoana be priskafa tsy Angela fizany Angela bakara be zany. Mila mifakafantatra aloha fo mifanaiky. Tena akaikinao tsy afaka hifanaiky hoe raha vao tsy mifakafantatra hoe. Jaona 14:3 hozy Jesosy izay hitoerako no hitoeranareo koa rehefa mifankafantatra. Ahoana ary no ahafantarako an'Andriamanitra? Aiza izy mba ahafahako mahalala azy? Asevy makety izy dia miresaka kely aminy aiza ny tranony ny an-danitra.
raha sarotsarotra amresaka mananjanaka ka izy Jesosy no anarany amin'ny alalan'i Jesosy dia vahako ny mandrakizay. Inona moa le fiainana mandrakizay? Fahafantarana an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy dia vahako le mandrakizay amin'ny firosoko mianatra momba an'Andriamanitra rehefa mijery an'i Jesosy. Jaonina 14:9 hoy Jesosy zay nahita dia nahita ny ray. Namorain'i Jesosy le izy. Jaonina 5:19 ny zanaka tsy mahazo manao ninninina ho azy afa-tsy izay hita ny ataon'ny ray. Inona ty Jesosy tenenina? Io zavatra hitanao atao kio ane ka dia modelina ny kopieko hitako ataony ao an-danitra ao dia ianao zany mety hiteny hoe k'Andriamanitra any amin'ny tsy takamaso tsisy mahita. Excuse zany satria Jesosy efa tonga naka ny endrik'olona sy tonga olona izy mba hampafantatra anao hoe ohatr'izao Andriamanitra rehefa mandehandeha eny amoron-drano. Ny question voalohany apetraka Andriamanitra efa makeny plage misy loka avy eo aminareo. Wow, zany ka Andriamanitra raha ngah tiako zany Andriamanitra misesosy amin'ny loka anao manomboka androany io vary io anatsakaiza foana fa za matahotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Andriamanitra mihitsy rehefa miteny hoe ay zany loka akoatra ny fotoana hoe mizaha toetra anao izy dia isoran'Andriamanitra amin'ny vary tsisy loka. Alleluia, tsika dia manaiky fa raha mbola azo atao dia asio kely na dia mba raha azo atao nametraka modèle Jesosy. Ozy Jesosy sarotra le izy satria efa tonga. Sarotra le izy raha mbola tsy tonga. Iza tokoa moa no ahita an'Andriamanitra fa tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra fa zay mitsolatsolana te hijery an'Andriamanitra dia maty eo satria tsy mahazo mijery an'Andriamanitra ny olona mpanota. Fa tsy maintsy Andriamanitra nidina naka endriky ny olona mba hianatra momba an'Andriamanitra ny olona rehefa mijery an' Jesosy. Kolosianina 1:10. Jesosy no endrika Andriamanitra tsy hitanila matota alohan' zao zavatra rehetra zao. Korintiana 2:4 fa Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mahazava azava ao amaizina izy no ampahazava ny fonay ho fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Hita ny matoa ataony. Zany hoe Jesosy mahita aloha vao manao dia afaka mampipita izy hoe mba havereny koa fa le hita koa azonao atao fa zay Andriamanitra mandray mahita dia miditra. Dao tsika hianatra momba an'Andriamanitra misy courage sy vonina ve hiatrika semaine vaovao tonga dia matiera Jesosy. Alleluia. Ka tsisy akoatran'izay koa. Alleluia. Option ray ihany. Zay nahafaly an'i Jesosy dia zay mahafaly an'Andriamanitra. Mamaky baiboly ianao taizy Jesosy mifaly. Noho ny amin'ny fandaminana dia efa mivakina ho anao zany le baiboly dia mandray vonina ianao zany andro amaraina dia irariana mba tonga dia hapiatra. Luc 15:6 minaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamorony sakaizany sy ny namany ka manao hoe avy hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Fifalian'i Jesosy rehefa misy ondro very hita. Sy tehaka mavy tsara ho an'Andriamanitra. Ataovy tehaka mandresy lahatra hoe nouvelle semaine ilay izy azafady dritra tompoko. Izara flyer sika any amin'ny faritra Atsimondrano satria te ahita ny fifalian'i Jesosy. Fa misy ondro very any amin'ny faritra iny tian'Andriamanitra ho hita fa minira li amin'ny lahady eo no ampifanenana aminy ampiandry azy sy amin'izay namorona azy. Rehefa hita zany ny ondro very dia faly be Andriamanitra. Naseho an'i Jesosy izy tamin'ny alalan'ny tantara na parabola na fanoharana fa ny akabeazan'ny fanoharana nomen'i Jesosy dia manondro ny tenany daholo. Izy ene le mpiandro teneniny hoe avelany 7:30 fa lasa izy noho ny amin'ilay anankiray izay very. Zany hoe manandanja amin'Andriamanitra le anankiray ohatran'le 7:30 tsy misy problème. Faharoa Luc 15:24 samy Luc 15 le izy ozy le dadan'le zanaka dala ty zanako ty ozy izy efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy. Ny fifalian'i Jesosy rehefa tafaverina amin'irainy ny zanaka lasa. Inona mahasamihafa ny ondro very sy ny zanaka lasa? Ny ondro very mbola tsy zanaka fa ny ondro very mbola ondro izy. Fa ny zanaka efa tao an-trano ny ala. Ny ondro very mivoaka ny mpiandro mitady azy. Zanaka lasa
andrasana verina fa tsy tadiavana zany ka raha manatrika eto ianao zanaka tsy tadiavana zany ianao fa ianao no verina fa apetrao ny ampopo sao dia sakafo kisoa ny efa rany apetrao ny ampopo verena fotsiny tadio tsara fa niady tamin'ny dadana izy a fa nefa rano miady amin'ny kisoa tsy haiko hoe azonareo ve le misy fahendrena zany eo amin'ny fiainana fa ozy izy Jesosy ny fifaliako rehefa tafaverina amiko zay efa tato amiko ka lasa le voalohany fifaliako raha voavonjy ny very tavorora maheno tsara tsika tena kaikanao zany ny fifalian'i Jesosy hoe Jaona 11:15 minaran'ny tompo ary faly a no ny aminareo satria tsy teo a mba hinonareo fa andeha isika akany aminy faly Jesosy rehefa mahita ny finoanao tafaverina somatsara misy fotoana io finoana io lasa ane manao vakansy io dia indraindray very lalana any ampanaovana vakansy any io finoana io dia ianao rery tsisy finoana mamonjy sekoly eto dia renao be zany mitsy hoe zao nitranga amin'ny farany volana dia tsy amainina amin'olo satria tsy ao finoana zay finoana zay mila verina aingana fa anisany mahafaly an'Andriamanitra raha mba tafaverina amin'lono ny finoanao ianao koa zany tokony ho faly rehefa miverina ny finoany manodidina anao fa efatra Luc 10:21 minaran'i Jesosy ary tamin'izany oro zany dia ravoravo tamin'ny fanamasiny Jesosy ka nanao hoe mideranao araiky eo tompony lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy zany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiky fa izahana ny sitrakao faly Jesosy amin'ny zavatra nafenina fa naseho révélation nitiniako tsara iso tsy nahita mitsy aho hoe faly Jesosy rehefa nisy rakitra be vita ny croisade hitanareo am'izay le zavatra ianarana ary Jesosy ny teny mifalio izy fa voasoratra satria ino ny pirofo fa tsy le very ho tadiavina ianao fa le ao an-trano mitoetra tsara ianao dia saintsaina hoe zanaka dala tafaverina raha mampifaly maika ve zanaka endry mitoetra ao an-trano tsy mampiravoravo mihitsy ve tsy haiko raha azonareo ve zany ianao zany aza mieritreritra hoe izy loha zany ny zavatra tsy azoko pastera rehefa le croisade tonga dia omen'Andriamanitra zany miracle fa nyteny efa fieritaona nanompo ohatrany tsy tonga dia omeny zany ianao ne tsy mitovy amin'le very manao ianao mampidina ny teny ianao ohatrany te ho very ahy zany mba azo miracle ianao ne zanaka ohatrany tezainy ny ianao le zany tsara lavitra marina zany reto ny ianao zanany zany tsara lavitra tsy resahana tsony zany fa tokony efa aki ao anatinao hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny tsara indrindra mihoatra lavitra noho zay mety omen'ireo zay very sy tadiavina no manino ahy amen zay nampalahelo an Jesosy dia zay no mampalahelo an'Andriamanitra anankiray no hitako eto a Marka 3:5 dia afaka mbola apitsika io rehefa tonga ny an-trano satria liste non exhaustive ny étude na personnage ataontsika androany naran'i Jesosy ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerany Jesosy nalahelo izy no ny amafonfony dia hoy izy tamin'ny rahalehilahy anjiry ranga ny tananao dia nahinjy ny tonga dia sitrana ny tanany ina ho ny mampalahelo an Jesosy tavy mafimafy ny olona mafo zany dia mampalahelo an'Andriamanitra fa izy le mafo teto amin'ity tantara ity le contexte tao amin'ny synagogue Jesosy nisy lehilahy matanana maina ny tanany ny andro sabata dia izy Jesosy tokony hosotraniny ity lehilahy ity fa zao ve noentiny ato amin'ny synagogue ato nefa hitady an'Andriamanitra izy dia inona ny tenen'le olona raha manasitrana ianao dia tsy androany hita marina fa tsy tananao le izy tandro am'izay ve le toetra doni saintsaina hoe le mpisorona moa zany maty ny tanany dia hoe inona ny tianao sitranina androany sarapitso tondro maso avana izy reteny ataovy androany dia zay continue vidiny fa tsy mampanina na ino tsara tsy mampanina na melohany resaka sabata ary fa mavelona aloha ny tanana fa satria tsy zanatra lahy ny reninao na tsy zanaka nadany reninao le marary dia tananao miverinatra le teneko tamin'ny sabotsy ohatry hoe tsy olona fantatrao dia ohatry hoe tsy hanananao compassion zany zay le tsy tiany Jesosy tonga dia nitsangany Jesosy okiarany anjiro ny tananao dia tanako izy le marary anjiro fotsiny anjiro fotsiny
saiko manao jeriatrika to dia nanao azy izy satria zay efa zatra tany amin'ny fianarana to dia sitrana dia ino zareo faty tsy tareo le toetra tsy mba hoe wow dia rainy Jehova efa sady tsy manasitranyolona mbola menomenina amin'ny olona mbo manasitra le manao soa raha tsy lona zany tsy tokony natao iny fa inona tokony atao tokony miandry rapitso dia averiko hoe tsy hainao marina ny matanana dia hainao mitena aloha rapitso fa raha hainao ny porotro hitanao am'izay jairo rehefa tena porotro hoe marariny zanako tsy niandry andro izy fa fotoana vao hitany ohatro miala iny izy zany teny eo dia nitady an Jesosy izy rehefa manjoanao zany ka hainao ihany no misisika mafy mifondra itolo atao amin'ny sinagoga aleon zareo le lehilahy mahina tanana eny marary eny foana toy izay mandika ny sabata mody manaja ny sabata napetraka Andriamanitra fa tsy manana ny fon'Andriamanitra nametraka an'le sabata ina le fonena ny olona manana kilema fa Andriamanitra tsy mitsahatra raha tsy vita tsara ny asany amin'ny olona indrindra raha tsy tapitra voavonjo ny mpanota very rehetra zay ny sabata an'Andriamanitra amin'izao tsika miteny zao ka Jesosy afaka malahelo io naseho amin'ny malahelo izy dia tany amin'ny boky ny Efesiana moa vao nasehony hoe ny fanamasina malahelo rehefa maninona moa rehefa tezitra tsika rehefa vinitra rehefa malahelo rehefa misy rancune rehefa anatin'ny fo zany tsy dia mazava dia mifanamasina tsy mahazo aina voalohany zay mampitomany an' Jesosy dia zay mampitomany ny ray tanzany zany izy ny mpamafa ranomaso nefa misy zavatra ataotsika mandatsaka ny ranomaso n'le mpamafa ranomaso tsara arina zany va ny olana andro maraina taizy Jesosy nitomany Jauna 11:35 i Jesosy Jauna efa nitomany foana fa Jesosy le resantsika taizy Jesosy nitomany Jauna 11:35 narary Lazarosy maty soma tsara nandrasana teo ambohatra ny razana tsy tonga namanga ministera irika sy antony azy anenjehana amin'ny fomba ofisialy zany mpiara-mivavaka aminareo tsy tonga akory nareo nefa makany isamaraina aiza zareo amin'ny superu Jesosy mihitsy tsy tonga fa tsy hoe mpianany nantany le zokiolo amin'ny fianakaviana azo finosina amin'izay ve ny olona dia niteny Maria sy Marta aloha miandry kely fa mbola malahelo azy zay nitianytenena dia hoe aloha miandry kely sao dia tonga eo Jesosy dia atsangany eo ohatrany elaela ihany aloha finosina ny olona finosina azo asitrika ve araka ny fomba nay mbola miandry kely 2 andro eto ambohatra aloha inona ny antony sao dia mba tonga indray Jesosy naty le 2 andro zay miandry anao Jehova aza enona ny feoako fa le tonony enona dia mandroso hery niandry ny Jehova ry zareo nalevina nisatra mihitsy ny tongotry Maria sy Marta dia andevina fa maninona reo miravavy ny ela be malahelo zay nitianytenena amin'io enganie mba tonga eto Jesosy dia mba mitsangana kabary efa vita tompona korbiara efa niteny hoe mila mandeha zay fa aloha avy vola Maria sy Marta mbola tsy nety niala teo pasana teo aza mbola ampidirina aloha fa maninona malahelo azy loatra ny ao ambadika dia sao dia mbola tonga raha nga Jesosy alina ihany ny andro mpandevina ko eo fareraka no ny amin'ny andraikitra dia angadadalitsa tsaika adolony rehetra tsy maintsy nampidirina ihany dia nakatona ohatroatra izany le miaraka amin'i Jesosy tsy any amin'le anerenao azy izy ny tonga fa any amin'le fotoanany izy no tonga kajo rehefa nalevina tonga avany amin'izay Jesosy raha malagasy zany ayaya scandale teo ambohatra aza sy tonga ka rehefa voalevina fa mody tonga fa nga molotra mananina maninona miavana na eo amin'izay le karazana ndrahoana sy masoandro mananina anome tsiny izy io zany tsy problème an Jesosy ny fanomezantsy fa izy mandeha amin'ny programme ny rainy tonga teo izy hitsangana nadahanao tadidiko zay tamin'ny sekoly alahady fa amin'ny andro farany hitsangana daholo ny olona rehetra toy Jesosy hoe tsy sekoly alahady le androany fa finoana mpiarana ary le tenengy tsy amin'ny rapitso matoto ngeto amin'ny teny izy dia atao androany mato milaza hoe vahana amin'ny mandrakizay zao maraina zao dia androany manala izy mivafa tsy rapitso raha tetenao efa eto zao zareo misy zavatra ridicule raha tetenao tsy maty izy
ozy Jesosy efa eto zao velomintsika izy tao anatin'izay tomany Jesosy zavatra anankiroa rehefa hita fa nampitomany tompo voalohany kivy loatra ary Maria sy Marta sy ny olona rehetra hoe tsy possible intsony dia nitomany Jesosy hoe za ve niety dia ianao miteny fa impossible tenena akaikinao tadidinao le fotoana anankiray iny hoe tenena izy dia sainte ianao hoe dia ozy ianao hoe impossible izy zany mampitomany tompo reny hoe ozy misy miteny dia aloha mba samy miara mitomaniko tsy tokony na ianao tsy tokony hitomany ary tsy tokony ianao indray ny ampitomany azy satria maninona izy nefa niteny raha mbola eo dia azo atao androany maraina misavatra be dibe zao afaka hosikafana tsy mampanina mety badenina be izy pasteur efa amatonany possible zao maraina zao no farana le amatonany possible raha riva misy zavatra sokafan'Andriamanitra amin'izay amin'le efa amapolopolo taona rehefa mety efa na ianao rehefa tsy nieritreritra ntsony hoe aleo iny ihany fozy Andriamanitra hoe alaiky iny dia vahana androany tomany Jesosy satria nalevon'izy ireo niaraka tamin'ny Lazarosy ny fanantenany nalainy dia natao anaty bokala dia nasiany soratra hoe fanantenany Marta dia nidina dia natao teo amin'ilay nampidirina niaraka tamin'ny Lazarosy tany am-pasana dikan'izay lasa niny tsy zavatra azo atao ntsony tena akaikinao raha mbola eo Jesosy hoe misy zavatra azo atao hoe faharoa nampitomany an'i Jesosy dia zao nitomany Jesosy nijery hoe ndry raha mba tsy nanoty Adamaseva dia tsy nijaly ohatr'izao ny olona fataro fa tondra ranomasy sy alahelo ny fahadsoana fa azo arenina nefa zany satria manomboka andro maraina afaka mitandrina ianao inona mampifaly an'Andriamanitra dia mba zay nampifaly an'i Jesosy tokony ho zay koa zany mampifaly ahy inona ny mampalahelo azy tokony ho zay koa zany mampalahelo azy am'izay le manomboka mahafantatra anao ianao inona ny mampitomany azy tokony zay koa zany mampitomany ahy dikan'izay ianao zany noerany koa raha mbola ampitomaniny tsy fanantenanao ianao velomo fanantenana possible le izy tena akaikinao io zavatra trehanao io hoe vitan'Andriamanitra io hoe avereny zay vitan'Andriamanitra io hoe inona ny natezitra an' Jesosy natezitra an' Jesosy marika 10:14 amin'aran'ny tompo tezitra Jesosy raha nahita izany dia ozy izy taminy velon zaza anantonary azararana fanto azy ny fanjakan'Andriamanitra inona ny matezitra an' Jesosy tezitra ny tompo rehefa manomboka mihevitra tsika hoe natao ho an'ny olon-dehibe ny fivavahana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra tonga dia nidisony Jesosy zany tsy natao ho an'ny olon-dehibe fa natao ho an'ny olona rehetra avelao ny zaza anatona rehefa manao cellule de prière nareo dia ataovy eo ny zaza fa tsy danareo matory aloha fa mbola hivavaka dada sy neny mampangarika ny tompo zany reny fotoana reny manina ny zaza rehefa matory dia nareo mivady rehetra velao ny zaza anatona kefa reraky ny fianarana izy ho ampaherezina anaty le vavaka izy faharoa natezitra ny tompo rehefa nasiana varitra ao am-piangonana Luc 19:46 efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana ianareo kosa manao azy ozy fieren'Jona satria tao amin'ny temple tao ny fanakalozana vola ho atao fanatitra tao ny fahamarotana ny voromailala sy ny ondry tsy mba hoe tany ivelany akory fa lasa tafiditra tao anatiny ao le ondry matavy tsisy klema tonga dia milay be mihitsiny raha amseha tena tonga ataoko mekomory ianao hoe 300 tonga dia zany no henao nefa taloha ny henao Jehova ny mpiandry ahy Jehova dia lasa ondry mora ahoana moa tsy sorenina ny tompo amin'izany tena akaikinao tsy azo asiana varitra ny am-piangonana hoe mahatezitra an'Andriamanitra zany ny réaction Jesosy ny réaction an'Andriamanitra tokony ho réaction anao ohatra ny ahoana Jesosy rehefa miatrika olona marary onena izy dia sitraniny tsy mamela marary mody miaraka amin'ny aretiny zany tompo raha tsy hoe toerana tsy misy mino azy eny tsara zay mifanena aminy dia sitraniny raha tsy hoe toerana tsy mino azy hitako izay ato marika 13:58 ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho tsy finoany reo marika 6:5 tsy nazona mpiseho ery akory izy teo afa tsy nametra tanana tamin'ny olona marary vitsy foana ka nasitrana azy satria toerana sy tanàna tsy dia mino azy ohatra ny ahoana ny réaction an'Andriamanitra amin'ny mpanota kriko ve Andriamanitra rehefa misy mpanota krik mampakatra kriko sorena ve Andriamanitra rehefa misy mpanota manozona ve Andriamanitra dia mitsara ve
tonga dia manameloka ve zany teneko rehetra zany tsisy réaction'Andriamanitra naray azy tian'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra mba tsy ho very ary ataony ny fomba rehetra mba ho vonjena reo olona ireo tsy mitsara Andriamanitra zay mahatonga ny zanak'Andriamanitra zay manatrika tenkio tsy mitsara na fitsarana avo aizy na izy tsy mitsara tandremo fa miatrika lanitra tsika hany tsy mitsara tsy mahazo mitsara ianao enkovy zao tsy zao tsy nanatrika tao ianao aza mampidikizo amin'ny pataloha tery tsy anjaranao efa nanandranao pataloha tery ianao zay efa nanandrana fa tena sady tsy mampahazo aina ny mahamenatra na manao an'ilay izy ary tena kaiky anao Andriamanitra tsy tia mitsara hoe fa Andriamanitra tia mamonjy hoe aza mora mitsara olona hoe aza mora mitsara mpitondra hoe alohantsika vonina tsara ho fantsona am-pelantan'Andriamanitra mba hanova zavatra ka fa tsy hoe sorena dia Andriamanitra hoe mivavaka ao any anina fa ianina kosa loza raha tsy naka hivavaka ao azy vo zay dia tsy niainga le vavaka nanao an'izao dia ianao ny reraka ohatry ny vavaka ihany nefa tsy tafiakatra ihany Jesosy tsy manameloka zasy ianao inkeo ampianarin'ny tompo tsy mahazo manameloka tsy mahazo mikondane manjary lasa condane tsy mahazo manameloka zany ianao satria tsy mahafantatra ny fahafenoany tantara ianao sady tsy vavolombelona ianao misy zavatra be deaibe tsy fantatrao fa aza miditra izay fotsiny aka izy mihitsy ny teniko eny na nyteneniny ary tsy voatery ho zay fa ny zavatra Andriamanitra ny tena mahita hoina ny ao am-pon'le olona aza midy kizo raha misakafo ireo mpanoto ireo mba hamonjeny azy ary Maria Magdalena dia nyteneniny tao am-pony zaho izy tsy manameloka anao mandehana amin'izao sisy zao aza manota tsony na maika an' Jesosy tsy eo amin'le tsy fanamelohana koa fa ny amin'le continuité azo atao tsony le tsy nety fa afaka hiadana ny ianao afaka hiadana ianao afaka ho tonga vehivavy tsara ny ianao ry Maria ny anaranao hoe misy dika matona atao Madeleine afaka ho tonga pâtissière ianao Alléluia raha tokony ho pâtisserie dia lasa pâtisserie nataonao misy fahadisoana antom-pisiny zany mety patiny mety nom de guerre ny Marie Madeleine tany amin'ny asany tany pâtisserie kozy Jesosy Madeleine zany pâtisserie zany mofo zany tanareo dia voly amin'ny zavatra tsisy dika ny manova ny antom-pisin'ny olona raha vehivavy tokony ho tsara lasa vehivavy ratsy fitondra tena fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy dia azo averiny zany na vehivavy ratsy fitondra tena azy lasa tonga vehivavy eo am-pototry ny tongotry ny tompo mianatra lasa modely tsara ny sehoan'i Jesosy tamin'ny fitsanganany tenany tamin'ny maty lasa tsaroana amina exemple tsara fa na iza niza faran'izay ratsy afaka miova ireny olona ireny amen Jesosy tsy nanozona n'io vehivavy mpanoty io mihitsiny ary tsy manozona mpanoty izy ary mampianatra antsika izy tsy hanozon'olona zany ino indray aloha raha ny zavatra nataony tsy hainao ny tamin'ny alina ianao ny maraina mbola mizingizina amin'ny fahadisoan'le olona tamin'ny alina efa teny tendrombohatra ny vavaka efa mibebaka efa latsa-dranomaso efa nanolo tena moanjy efa miteny amin'ny teny tsy fantatra le mpitondra ndre resako anao io ianao mbola miazona zany vetolo nataony dossier 2002 dossier 2003 gaga Jesosy atao inao angonina dossier n'olona ny anao karakara iny le olona efa miova so dia taraiky latsinainy ny andro miova dia ao nandrapitso miova koa rapitso fotoam-piovana amin'ny fotoan'andresana ny teny aza mitsara aza manameloka aza manozon'olona zany aviavany eny nozon'i Jesosy fa tsy olona aka izy tena manao lohana ambiavy mihitsy izy tena aza justifiena fa hazo no nozon'i Jesosy fa tsy olona Jesosy tsy manozon'olona réaction Jesosy amin'ny zaza asainy manantona le zaza tsy azo lavina na sakatsakana azy Luc 18:16 avelon zay zanantona azy ararana Marc 10:16 nitrotro azy dia nametra tanina taminy ka nitsodrano azy
zay zao dia efa afaka miaingytsika andro amin'ny maraina mandrakizay tafy jesosy betsaka ny zavatra nomeny tompo antsika androany ohatry ny ahoana Andriamanitra naseho teo amin'i Jesosy azonao ianarana zay mahatonga le hoe nipetraka ho modely Jesosy mba ho modely azonao tarafina eo amin'ny fiainana. Ny olona rehetra mila modèle daholo, tena marina zany. Mila modèle ny olona rehetra. Dia Jesosy tonga mba ho modèle tsara azonao arahana, mba tsy ho diso fijoroana, fitondran-tena, fotom-pisaina, fomba fiteny sy tsy ho diso fiainana ianao manaraka azy. Amen. Inona ilay voalohany? Mahafantatra an'Andriamanitra, mianatra momba an'Andriamanitra, dia manomboka mitaratra ianao avy eo. Za koa zany tokony ho ohatran' izay. Amen. Avy eo ianao miala amin'ny ratsy, tsy vitantsika iny androany fa mety amin'ny fotoana manaraka, miala amin'ny ratsy ianao dia lasa fantatr'Andriamanitra. Amen. Misy olana be dia be mivaha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony, le fomba fiatrehanao fiainana mihitsy raha vao kalkenao eo amin'izay nataon'i Jesosy dia misokatra. Ny réactionnao mihitsy zany tian'Andriamanitra iovo, fomba fiatrehanao fiainana mihitsy atreo ohatra amin'ny fiatrehan'i Jesosy io dia misy zavatra misokatra. Misokatra ho azy io, tena marina zany reto. Raha vao ianao zao tsy mora tezitezitra dia misy zavatra misokatra ho azy io. Nisy fotoana moa na hainao an'izay mihitsy hoe ny anjely rehefa mitondra valombavaka dia te hahita olona tsara tarehy, tsara tsy hoe tsara tarehy hoe tena miangatra korangany lanitra fa ny fahatsara-tarehy sy ny famiramirana ny endrika mantsy avy amin'ny fahatsara-toetra. Ka tsy mitovy mihitsy zany ny beauté eritreretinao sy ny beauté tenen'ny Baiboly. Amin'ny Baiboly raha vao tsara toetra ianao misokatra ho azy ny endrikao. Na nify roa aza manjy ianao, na nify roa aza. Satria tsy ao ambadiky ny misy tsy misy fa ny tarehinao mihitsy ny tonga dia maneho sérénité sy paix. Dia ataontsika hoe dia karakara taratasy ianao any amin'ny birao, izay sérénité na nify roa izay aseho ane mahita fity ianao. Tonga dia misy zavatra misokatra ho azy, tonga dia hoe nararety mahatsiravina daholo ankoatran'ny mananify anankiroa inao ty. Tena marina ane zany. Aza mpitoviana amin'izay tsy namonjy sekoly ny zavatra ohatranao rehefa avy eo. Ny olona mety hiteny aminao hoe zay rangaty efatra amin'ny 10 lahatra eto nareo avy mivavaka tonga dia karaha tsy nareo ninona ka azagaga fa hiantsony anareo eo amin'ilay birao. Ianona nanavy namonjy sekoly nifantoka tamin'i Jesosy angatana mba hiditra zao dia zao. Ho hitanao zany. Satria Andriamanitra tsy tara rehefa hitany fa mametraka ny fanjakany sy ny etaeta ianao ho tena vaindondra raha. Rehefa mivarotra asio le nify anankiroa miaraka amin'ilay fiadanina ane. Toy le olona trondro iray ny sekoly vidiko fa mahita ny nifinao roa dia ataovy roa. Tena hitanareo amin'izay mietraika ho azy any amin'ilay andavanandro le izy. Tsy any zany hoe tsy hoe hianatra tsika hoe ohatr'izao fitsikina mba azahoana vola, tsy mila ianarana zany. Ataovy tsara fanahy fotsiny eo anatinao dia mitsiki dia aza mitavana koa hoe tsikinga daholo ny olona hoe misy vola. Misy vola tsy izay fa miaina ny fiainan'Andriamanitra. Mahita fity ianao androany dia rain'i Jesosy. Tsy mahita ianao androany raha-pitsoana zany. Tsy izay ny nahatongavantsika teo amin'ny sekoly fa hanovany ao anatsika hitovy amin'Andriamanitra. Fa ianao nefa tsy Andriamanitra. Raha vao metraka ny teninao Kristy ianao dia indramiko ny teniny ao amin'ny Baiboly hoe omboy, tonga dia izay no ataonay aloha jerevantsika raha mety. Raha mety fantsika ray aloha eo amin'ny tongotr'ilany fotsiny. Raha ohatra ka tsy mitabataba tena mety efa manakaiky ilay maha-Kristy fa mbola asiana lefona, mbola misy toyany. Tsy Kristy tsika fa manana ny Kristy ary mitafy ny Kristy. Miangety ianao andro amin'ny marina dia efa ao ty problème ty. Fa ao le mandrakizay amin'ny fahafahanao mianatra momba an'Andriamanitra hoe iza marina tokoa moa Andriamanitra. Mitondra tena mifanandrify amin'ny fahafantaranao an'Andriamanitra. Aza zao zany izay mampalahelo azy, ataovy izay mahafaly azy. Raisy le zavatra be dia be hoe ay ohatra izany Andriamanitra, tokony ohatra izany koa zany dia ovao ny fomba fiatrehanao fiainana. Amen. Ataontsika hitsangana ame voninahitra ny Tompo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao sekoly fiainana. Menao ny marina ary marina dia manafaka anay. Saotra betsaka fa menao ny occasion ahafahany mianatra, tena mianatra. Satria be dia be ny fomba fiatrehan'ny fiainana tena diso. Manana anao zay nefa tsy miaina tahaka anao. Nandray anao zay nefa tsy manova ny fomba fiatrehan'ny fiainana. Ary misaotra fa ny fotoana marina toy izao dia fanairanao vaovao anay menakavy indray. Fa nomenao ny modely tamin'ny alalan'ny fijoroanao Jesosy.
atonga anay afaka hamoaka an'le fiainana mandrakizay amin'ny fahafantarana anao amin'ny fafana manahaka anao mora foana amin'ny réaction mpiainana amin'ny andavanandro. Sotra betsaka Jesosy fa androany maraina dia naverinao zay tena ho eo amin'le position afaka anahaka anao mba ho marina ny fiverenany endrikao eo amin'ny tavanay. Ary amakivaky ny herinandro vaovao zay dia amakivaky izany amin'ny masonao, amin'ny fombanao, amin'ny alalan'ny fiainanao. Tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto. Na inona heveriny fa sarotra, na vavady mikatona na lalana tsita, na fahasarotana sy vesatra, na inona mety ho ady isokatra ny ao anatiny fa rehefa vahaniny mandrakizay amin'ny alalan'ny fanekeny hianatra momba anao mba hafahany manahaka anao dia misy zavatra misokatra ho azy ao satria sitrakao ny fafany miaina ny fiainanao ary ao ambadiky ny fiainanao dia miseho ny fandresenao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsaroviny tsirairay avy ho an'izay apiditra mpianatra, ho an'izay hiditra amin'ny fiasana, ho an'izay mitady asa, ho an'izay miatrika tsy fahasalamana, ho an'izay mety ho manana tokantrano mikorotana, ho an'izay mikarakara taratasy, na inona no mety ho antony tompo natongavany teto izavela hiady eto miaraka amin'ny vesatra izy fa miaraka amin'ny fanapa-kevitra tsara kosa hijoro eo amin'le mba andrasanao ny aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety no fanatintsika. Hitantsika ny tompo mazava ve ny lesitsika androany? Zafady tompoko. Alleluia. Vahako ny mandrakizay. Inona atao fiainana mandrakizay? Fahafantarana an'Andriamanitra. Ahoana no hamantarana an'Andriamanitra? Mijery an Jesosy. Dia rehefa avy mijery an Jesosy ianao dia afaka mianatra ny aminy. Be dia be zavatra resahana teo ampiaro. Aza atao mahataitra. Hitanareo amin'izay rehefa atrehanao ohatry ny fiatrehan'i Jesosy dia manomboka tsy taitra tsoina satria fantatrao hoe manao izay tokony atao ianao dia Andriamanitra manao izay tokony ataony koa. Fa anisany mampitebiteby tsy manao an'ilay zavatra andrasan'Andriamanitra ianao nefa miandry zavatra avy amin'Andriamanitra. Dia renao any anatinao any hoe ohatra miandry zavatra tsy ho avy izany satria na ny position misy ianao ary mbola tsy maro toerana. Halleluia. Azony madio ny fonao. Esory daholo le fahasorenana mora mahazo, fahatezerana, fahakizitiana, zavatra be dia be manelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsangana dia raisiny tsotra izay tonoana anaran'i Jesosy. Tonoko ny fahatanterahany tenin'ny tompo ary indro izao mombanao mandraikariva. Ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mandehana fa ny fanamasina nampy ianao hitombony ny fahalalanao an'Andriamanitra ahafahanao mino azy sy manaraka azy. Tsofina rano sy tononona ny fitombon'ny fanahafanao an' Jesosy amin'izay rehetra efa renao ka nampahafantaranao androany sy izay mbola ho ampahafantaranao rinany androany. Io fiainanao io ho resin'ny fiainan'Andriamanitra ary manomboka tsy ho re intsony ny fiainanao fa manomboka ny fiainan'i Jesosy no ho re eo amin'ny tantaranao. Manomboka eo amin'izay hisokatra ho azy ny zavatra rehetra, hiseho ny fandresena satria Jesosy no hita ary ianao takona. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa mety io zavatra trehanao io, mety tsara io zavatra ho ataonao io, tsara ho anao ty herinandro ty. Iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Mandehana fa misy vavady ny fampahitana ty hisokatra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fahagagana ny Andriamanitra ao miomakomana fa hanao zava-mahagaga indray tompo amin'ny ty herinandro ty. Anao zava-dehibe izay mbola tsy hitan'ny masonao izy, hitantana anao izy, hiaro anao izy, ombanao izy ary hampandresy anao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Zanao fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen dia amen.